Fa tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana dia nanao asa soa teny amin'ny akanjazavavy Faravohitra akany Avoko ny taona faharoa eo anivon'ny Université tsy miankina ASM eny Manakambahiny eny. Araka ny fanambara teo zany dia tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana reto mpianatra ireto ny asa soa tahaka izao, natao ihany koa hanampiana ny mpiarabe. Nanatanteraka asa sosialy teny amin'ny akany fitaizana zazavavy Avoko etsy Faravohitra ireo mpianatra ao amin'ny kilasy faharoa ao amin'ny sampam-pampihofanana business, administration sy management BBA IESEG ao amin'ny Université ASM etsy Manakambahiny. Nanolotra akora ilaina amin'ny andavanandro, fitaovam-pidiovana, akanjo, fitaovam-pianarana ary akora fanaovana randrana ho an'ireo ankizy ao amin'ny akany Avoko izy ireo. Narahiny fanomezana sakafo maivana, maimaimpona ihany koa zany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fampihofanana azy ireo ny fandraisana andraikitra. Io zavatra io zany dia efa projet anay ao am-pianarana, anisan'ny tena anatin'ny fandaharam-pianarana zany izy dia io natao nandritry ny taona ny fikarakarana nanao levée de fonds zay dia nanao fety, nanao opération dia azonay vola mba ahafahanay mamely fanampiana dia manasoa ny manodidina anay fa io koa mampitombo ny fahalalànay dia manikatra ny fahaizanay amin'ny eo amin'ny resaka gestion de projet. Ankizy miisa 12 raisina tanao amin'ny akany Avoko no nahazo tombotsoa vokatr'izao asa sosialy nataon'ireto andianam-pianatra reto. Andraikitry ny akany tokoa ny fanomanana ny fiverenan'ireto ankizy amin'ny fiarahamonina taorindreo olana maro natrehan'izy ireo. Atao hoe tovovavy tsy ampitoana tandrotondroso izy ireo zany ao no hiarany herisetra samihafa, misy ny raombava ao anatin'ny fitaizana eo anivon'ny fianakaviana anisan'ny herisetra zany, misy ny herisetra mivatana mihitsy ary tato anatin'ny fotoana vitsivitsy faraparazao dia hitantsika ny endrika fanolanana samihafa manjo ireo zazavavy sy ankizy mihitsy zaza koa efa misy tratra tao anatiny dia rehefa tsara andrasam-potoana eto izy ireny zany dia raisinay dia azy reto sabona ihany koa ny tsy salama dia ao ihany koa ireo tovovavy izay mandinika lalàna ao anatin'ny fiarahamonina, izay lalàna rehetra mety mahadiso eo anatrehan'ny fiarahamonina zany dia ka sendra mahavoazy ireo dia misy miditra eto koa reny dia izay nay eto. Mpanabe miisa 4 mpianatra asa miisa 3 ary mpiasa tsitrapo no misahana ny fitaizana ireo vehivavy raisina tanao amin'ny akany Avoko. Amin'ny ankabeny dia ireo mahalala tanana no manampy ny akany amin'ny fotom-pivelomany kanefa tsy maraka izany matetika.